Fahameravatsika tsy avindray tratra ity talata fa 7 volana aprily ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny zao maraina izao indray ahafahana mandray hery aminy ary ihany koa miaino ny tiany ambara amintsika. Alohan'ny idirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Anay tsara indrisan-danitra mbola atolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay mbola momba anay mandrakariva raha io. Misaotra anao ihany koa miaro anay amin'ny ratsy. Misaotra anao izay manoro hevitra anay ary koa mananatra anay sy milaza ny fahamarinana rehetra avy aminao. Toa malala aho eto izay ankehitriny voninkainanao indray dia mangataka aminao mba hiasa ao am-ponay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ny fomba hiazonana ny fahitsiana. Nalaina amin'ny Romanina toko 9:1-12 sy ny 12 manao hoe: ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza velany ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny vilany. Amen. Misy mihevitra fa ny ota dia toy ny zavatra maivamaivana ka tsy manana fiarovan-tena amin'ny fampananarahana an'izany amin'ny vokatr'izany izy ireo. Raha iverinao mandritra ny fotoana fohy fa manamaivamaivana ny fahotan'Andriamanitra na manome fanafana manokana anao mba ahafahanao manohy manota ary tsy ory ny fanaonao noho izany dia eo ambany fangejan'ny fitaka mahatsiraviny Satana ianao. Izay rehetra mandika ny lalàna marin'i Jehovah tsy hitrapoa dia mametraka ny fanahiny eo amin'ny famitahany Satana. Rehefa averinao ny fahitsiana araka ny feon'ny fieritreretanao dia tonga sahanatin'ny Satana ny fanahinao. Misy fanahiana sy tahotra ampy hamotika ny herinao sy hanosika anao amin'ny fahakiviana ao anatinao. Tsarovy fa tsy fahotana ny fakam-panahy. Tsarovy ihany koa fa n'inona toe-javatra ametrahana ny olona anankiray dia tsy misy afaka hampahalemy ny fanahiny raha tsy mbola milefitra amin'ny fakam-panahy izy, ka mitahiry ny fahatokiana eo am-pelatananao ireo tombontsoa lehibe indrindra ho anao manokana. Tsy misy afaka manimba an'izany raha tsy amin'ny fanekenao ihany. Tsy afaka handratranao ireo leziona ny Satana raha tsy voanao ny fanahinao amin'ny asa sy ny zana-tsipikan'ny Satana. Tsy horingana ianao raha tsy efa manaiky an'izany. Raha tsy misy halotom-pisaina ao aminao dia tsy afaka handoto anao ireo fahalotoana rehetra manodidina anao. Na zavadrehetra ho antsika na tsy misy hevina amintsika ny fiainana mandrakizay. Raha izay miezaka mafy hampaharetana sy hampahavitrihana tsy mety sasatra amin'ny faniriana mafy mifanaraka amin'ny tombam-bidin'ny zavatra arahany dia azo an'izany fiainana izany izay mifanaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra izany. Manoloana antsika ny ohatra nasehon'ny Adama sy Eva ary ny vokatry ny fandakan-dalàna nataony dia tokony hitarika ny fanahintsika tsirairay hiala amin'ny fahotana. Hankahala an'izany amin'ny maharatsy azy ary hahatsapa eo anatrehan'ny fahoriana teraky ny fahotana fa tsara kokoa ny miaritra ny fahaverezan'ny zavadrehetra toy izay hiala amin'ny kely indrindra amin'ny didin'Andriamanitra. Raha fehezina ny tianambara amin'ity maraina ity dia sain'Andriamanitra mandrakarivintsika tsapa fa ny fahatokintsika sy ny finoantsika an'Andriamanitra dia izany no vatofantsika lehibe indrindra miaro antsika tsy ho raviravian'ny Satana indrindra amin'ny zavatra maro mety ho alai-panahy ny amin'izao fiainana izao. Raha mitoetra mahatoky hatramin'ny farany isika dia tsy hahatohitra antsika eny fa na dia ny legiona Satana aza. Aoka isika hitoetra mahatoky ny amin'ny teny fikasan'ny Tompo ary haharitra mandrakariva ny amin'ny fanekeny. Amen. Vavaka ary isika. Irenay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay
manaiky ny aro anay mandrakariva na dia maro aza ireo fandriky satana misy eo fiainanay. Mangataka aminao zay mba androtsaka ny fanainao masina mpanomponao rehetra zay mienjo fandaran'izao ianao, ka ny toe-javatra rehetra miseho ny fiainany tsirairay avy, ao ny marary, ao ny misedra olana, ao ny sahirana ara-pivelomana, indrindra ny fianakaviana misy azy, dia ianao ny tsy hasaraka azy fa ny tananao mahery omba azy mandrakariva, manome zay rehetra ilainy ary koa omba azy amin'izay rehetra atao. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.